Tiano atao hoe dalina saniplaty kabone madio mora diovina satria namboarina manokana ty kabone dalina saniplaty ty hanamora ny fandehanany loto ho any taosy sy ny manodidina be masoandro ankady manga fiombonana andranona ohatra ambodrapeto sy ny sisa efa tonga eto aminareo ny kabone madio manatona anyreto toeram-pivarotana ireto kabone madio misy karazany hafa maro isafidianana za yahay Pisara fiti, pifanongo meu pifarpareri, sabe mampazutunia kisi, kaiziani mubanana. Biscuit dimbavao, lait, fraise. Anarzat, biscuit mizara fiti. Tapao ny hevitra raha te ho lasa millionnaire. Efa lazaiko an'laoa fa raha teo amin'ny formula ampiasao amin'ny formula. Formula ny salama sy madio. Hatramin'izay nampiasaiko ny savony larika malefaka tsara ny hoditra. Savon de toilette Lark. Manche. Excellence Beauté Formation ouvre son salon de beauté. Salon de beauté Excellence. Situé à Nalamainsi, coiffure, esthétique. Malalatine et son équipe vous accueille. Excellence Beauté à Nalamainsi. Une valeur sûre. Une valeur sûre. Zaza rehefa manao course-suity satria maina lalandava na mandritry ny alina azy. Course-suity. Tropic Prod vous présente la grande pointure du Saleg avec le grand maître Tianzam et Zozob au grand complet. Le vendredi 21 mars à 21h au Cercle Mai Saint-Anne-Mour. Partenaire Fréquence Plus 92.8 FM. Infoline 033 24 005 92 033 14 123 23. PAF 10 000 arrières. ASEP Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salantsarany dia manolotra anao ny vaovao. Ny raharaha 7 febroary banisy FIGN ary ny RFI dia saika tapitra nivoaka avokoa ireo izay nahazo ny famontsoran-keloka tamin'izany. Ho an'ny colonel Charles Andrenisoavina mbola tsy ampy ny antota taratasy ka mbola miantona aloha hatreto ny fandiniana azy. Mahakasika ny colonel Kotity Asolo indray dia efa voadinika ny antota taratasy voalohany saingy mbola misy raharaha hafa mbola hijerena azy indray. Hatramin'ny fiandohan'ity taona ity, fitarainana telo no voarain'ny zandarmaria pirenena ao amin'ny vondrona miarina Rivitasy mikasika ny fanampozinana kisoa sy ny fangalarana izany. Very hatramin'ny 4 ariary any ho any ny mpiompy iray rehefa misy mamonina mangalatra kisoa iray ao ambala. 7 volana nefa ny fanalibeazana ny kisoa vao azo amidy izany. Nisahotaka indray ny teny amin'ny tsenana Nosbe androany atoandro. Nisy ny fitsirena nataon'ny iraka avy amin'ny sapandrarah misahana ny hetra izay tsy mahazatra mivarotra ka nampisafoaka azy ireo. Nisy ny fifampiresahina ary nahato aloha ny fisafona mandra-piandry ny fivoriana tao amin'ny talata ho avy izao. Nahavita ny tanisa baolina kitra miemitra nefa miakatra amin'ny zanatohatra 430 Marcel Gerk teratany Alemana iray. Nekeny Guinness de Record ho isan'ny zavavita miavaka eran-tany izany tamin'ity taona ity. Io no zavavita miavaka entina aminao androany. Ny andindinin'izay avy hatrany.
dalina sany platy kabone madio mora diovina satria namboarina manokana ty kabone dalina sany platy ty hanamora ny fandehanany loto ho anam-pitatafika siny manodidina anosy zato feno arivo ambavady tokana sinisisa efa tonga eto aminareo ny kabone madio manatona anyreto toeram-pivarotana ireto kabone madio misy karazany hafa maro isafidianana za yahay dia fanomeravantsika rehetra ny tokantrano any mpanaraka ny fampahalaam-baovao eto amin'ny Cool TV ny lafin'ny politika avy hatrany moa no anokafantsika an'ity fampahalaam-baovao ity. Andrasana ny vokatry ny dia ny filoham-pirenena any Etazonia fantatra fa amin'ny alatsinainy izao vao tena anomboka amin'ny atsipiriany ny feonana samihafa tsy misy moa ny fanampanazavao voaray mikasika ny fahandaram-potoana ny mandrapatonga io fotoana io. Rehefa andalo ao Frantsa ny filoha Rajaonary Mapianina tsy ihany koa izay mety ho fandaharam-potoana ao. Ezahana hatrany moa ny anangonana ny vaovao rehetra mikasika izay dia ny filoham-pirenena ny ivelan'izay na dia tsy manana solotena miaraka amin'ny Cool TV sy Cool FM aza ny filoham-pirenena any atoerana amin'izao fotoana izao. Mbola amin'izay lafin'ny politika izay ihany dia misa enina aloha hatreto ny antota-taratasy fangatana famitsoran-keloka eo ampelatana ny FFM na ny filakevitry ny fampihavanana malagasy. Omaly dia misa enina kosa ireo anarana vao nivoaka na azo ny famitsoran-keloka. Aravetrany ary ny fanendajina nataony Tovy Rakotondravony. Raha toa ka misa enimpolo ireo antota-taratasy fangatahana famitsoran-keloka voaray teo anivon'ny FFM na ny filakevitry ny fampihavanana malagasy dia ny enina amby roapolo amin'ireo dia efa nahazoana valiny avokoa. Ny ambiny dia mbola eo ampandiniana azy ny CSA. Noho izany dia mbola misa 770 ireo antota-taratasy izay mbola tsirian'ny CSA alohan'ny hanomezana ny famitsoran-keloka. Ny raharaha 7 febroary, Bani sy ny FIGN ary ny RFI dia saika tapitra nivoaka avokoa ireo izay nahazo ny famitsoran-keloka tamin'izany. Ho an'ny Colonel Charles Andrenasoavina dia mbola tsy ampy ny antota-taratasiny ka mbola miantona aloha hatreto ny fandiniana izany. Makasika ny Colonel Kotita Solon indray dia efa voadinika ny antota-taratasy voalohany saingy mbola misy ny raharaha hafa mbola hijerena azy indray. Antota-taratasy voadinika dia eo amin'ny roapolo ao dia enina nahazo amin'izy ity farany ity. Enimpolo ny antota-taratasy izay efa nalefanay ihany fa roapolo aloha mbola voadinika izany. Dia tsy voatery hoe tafiditra ao sary neny Kotita sy Charles Andrenasoavina araka ny teninareo satria efa nisy antota-taratasy ka mahakasika ny Kotita izay efa nilavina anankiroa ny anazy raha tsy diso dia ohatran'izay koa zany neny Colonel Charles izay somary taratara kely ny fahatongavany any amin'ny CSA zany. Mbola maro ny dinga natao vao misy ny famoahana ny anarany ireo izay afaka mahazo ny famitsoran-keloka mandalo fanadihadiana izany. Araka ny voalaza ny 5 anatin'ny lalàna mifehy ny famitsoran-keloka dia tsy mahazo famitsoran-keloka ireo izay voapirofo fa nanao ny famonoan'olona. Misy fifandraisany amin'ny trangan-javatra ara-politika. Misy an'izay foana zany misy fifandraisany. Ka indraindray zany raha miteny ilay olona hoe vonoan'olona kanefa misy fanadihadiana atao zany. Ka raha hoe noho ny lafiny ara-politika no anendrikendrehana azy hoe namono olona ka hita nefa tsy mitombona alefanay ihany ilay dossier. Ka izay ny antony andefasany koa ny dossier-ny Général Raoel. Zay moa zany tsy hamoaka izay dinidinika anay fa zay zany nieritreritra hoe tokony alefany amin'ny CSA ny dossier-ny Général Raoel dia zareo manapaka farany nahazo amin'izy ity fa naharitra fanadihadiana izay nataonay mikasika ny raharaha 7 février. Marihana anefa fa mbola mandray antota-taratasy ny FFM amin'izao fotoana izao. Ireo raharaha ny taona 2024 ka hatramin'ny 2025 no afaka dinihany. Maharitra 3 taona kosa ny fotoam-piasana ireo mpikambana eo anivon'ny FFM ary mbola azo avoazana indray izany. Misa 17 eo ireo atoko politika voafafa teo anivon'ny ministera ny atitany tamin'ny herintaona no makaty noho ny tsy fanarahana ny lalàna mifehy azy ireo eo amin'ny fanamarinam-pisiny izay ilaina tao isa-taona. Raha tsy ahivina dia tamin'ny taondasa dia ny isa 470 sy 300 ireo vondrona politika voasoratra anarana tamin'ny taona 12 sy 20 ary ny ena ho 770 tamin'ny ity taona 13 sy 20 ity. Fanadadiana ataon'ny Tovy Rakotondravony.
iray volana alohan'ny tsy atapera ny fetra-potoana farany ahafahan'ireo toko politika manavao ny fisiny eny anivy ny ministeran'ny atitany dia mbola vao antoko misa eo amin'ny 10 eo izao no nahavita izany tamin'ity taona ity. Saredin'ireo tompona ndraikitry ny antoko ny fisiny ity lalàna ity noho ny toera raha misy ankehitriny sy ny fisiny ny vondrona ihany koa raha ny nambara ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny atitany. Raha ny misy eto anivy ministeran'ny atitany amin'izao fotoana izao dia tsy hanonona antotanisy zay fa dia mbola vitsy ny nahavita ireo adidy ireo nefa tsy fanatanterahana an'ireo voalazany lalàn'ireo dia tokony manery ny ministeran'ny atitany avy hatrany hamafa hamono an'ireo antoko politika ireo ary tsy azo anao ny asantsony amin'ny ho avy koa dia manentana ny antoko politika zay nipitarika antoko politika mba hamaky tsara ny lalàna anantona ny ministeran'ny atitany anaja ny fotoana tokony hanaovana an'ireo zavatra tokony ho ataon'izy ireo mifanaraka amin'ny lalàna. Mitarika amin'ny fanafoanany antoko efa nitsangana ny tsy fanatanterahana ny taratasy fanavaozana ny fisiny antoko ity noho izany. Voalohany, tsy azon'izy ireo atao ny mandrotsaka kandida hovidiana indrindra amin'izao fifidianana be ny tanàna ho avy izao. Tsy azon'ireo atao ihany koa ny maray anjara amin'ny asa fanabeazana ataon'ny antoko. Akoatra ny fanamafisana ny fisiny antoko eo anivy ny tompona andraikitra maefa dia adidin'izy ireo ihany koa ny manatanteraka kongresy indray mandeha isaky ny 5 taona izay mbola maro amin'izao fotoana izao no tsy natanteraka izany indrindra ho an'ireo antoko tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana teo. Raha ny voalazan'ny lalàna moa dia tsy voakasika ity andinin-dalàna ity ireo vondrona politika. Fa amin'izay lafin'ny politika izay ihany dia mankalaza ny tsingeritaona ny atoko arema amin'izao fotoana izao saika isaky ny vondrona na ny amin'ny faritany ohatra dia ahitana hetsika avokoa isan'izany ny famangina ny asa vita nandritra ny fotoam-pitondran'ny amiraly Didier Ratsiraka ho an'ny arema tetsy be masoandro itosy ohatra dia nisy ny fotoam-pivavahana satria dia nifanojo tamin'ny fitsingeritaona ny 2020 ny arema be masoandro izany. Ny akanjaza izay naory ny ramatoa Selinina Ratsiraka no pirofo ny asa vita tamin'izany. Anatiny fankalazana ny fanorenana ny arema izay nanomboka tamin'ny 19 mars 1976 ary ny akanjaza izay naoriny ramatoa Ratsiraka moa zao dia henonareo fa nanomboka tamin'iny 76 iny kanefa ny ity zany natratra ny 20 taona ny androany. Io tsy eto Antananarivo ihany fa ny mpikambana ny arema indrindra ny vehivavy dia nanorina n'izany eran'ny Madagasikara. Eo amin'ny lafin'ny sosialy kosa indray dia isan'ny hitenantsena amin'izao fotoana izao ny rokandro vita amin'ny bois de rose, isan'izany ny menaka izay hosorana amin'ny faritra Marary fa eo ihany koa ny dite izay vita amin'ny bois de rose. Aretina maro moa no fantatra fa sitran'ity rokandro ity, eo ny aretin'ny fahaseporana, ny gotsy, ny aretina maro samihafa fa ankoatr'izay dia manana asina mampiteraka ireo vehivavy tsy manananaka ihany koa ny bois de rose raha ny fanendadiana natao. Olona iray aloha hatreto no milaza fa mamokatra ireto rokandro vita amin'ny bois de rose ireto ary manomboka 10 ariary ny vidin'ny boaty iray. Fanendadiana. Rokandro tsy mbola fahita ny fanafody vita amin'ny bois de rose. Eny amin'ny mpanao fanaka no akana ireo vovoka bois de rose avadika rokandro raha nambara ny mpamokatra ity fanafody ity. Akoatra ny bois de rose, misy akora hafa ihany koa ampiasaina mifangaro amin'ny menaka. Nambara ny fa singa ao anatin'ilay menaka fotsiny ihany ny bois de rose. Manasitrana aretina toy ny aretinify, goty, vavony, sempotra, fivotosana sy ny aretina maro hafa ihany koa ity rokandro vita amin'ny bois de rose ity raha ny fanazavany ity mpivarotra ity. Efa be dia be nefa nijoro fahavolombelona zany amin'ilay tena sitrana amin'ilay izy na izaho zao ara dia efa nampiasa anazy. Zaho mihitsy zany tena satatra voalohany nanao anazy hoe mety sa tsy mety ilay izy tamin'ny retina indrindra fa ny ao an-trano. Ity mpivarotra ity irery no mamokatra ireo rokandro vita amin'ny bois de rose ireo raha ny nambarany. Tsy misy ny fikarohana manokana nataony fa ny fahafantarana ny asin'ity zavamaniry ity no nanana ny hevitra hamokatra menaka vita amin'ny bois de rose sy vovoka bois de rose anaovana dite. Io zany tsy dia hoe tena bois de rose direct zany ilay izy fa akana heriny fotsiny zany ilay bois de rose dia asiana produit zany manampy anazy. Ny fampiasa anazy zany raha ohatra hoe aretina avelany izy dia na manakotsako any anaty rehetra any zany dia hosorana ihany ny fampiasana anazy fa raha ohatra indray hoe misy aretim-bavony na aretina sarotra zany any anaty dia maka ohatra ny voana kotra amin'ilay fanafody
dia atao amin'ny dite mafana tsara dia sotroina. Isan'ireo toeram-pivarotana ahitanareo akanjo vita amin'ny bois de rose ty eto 67 hektara ity. Manomboka amin'ny ariary ny vidin'ny boaty iray raha midy atsinjarany. Raha mihitsy ny tsenana bois de rose zany mandeha. Dia isan'ny tena olona mividy anazy? Misy olona mandalo eto ihany mividy Sa mety malafo firy isan-kerinandro? 5 mandeha amin'ny anona mantsy izy io mandeha amin'ny boaty kely. Dia ohatrina vita? 5 000 dia 10 000. Fa ankoatra ny fanasitrana na aretina maro samihafa, manana asina mampiteraka ireo vehivavy tsy mety manananaka ihany koa ny bois de rose. Misy ihany koa ireo mamadika azy ho rhum raha ny fanadihadiana natao. Eny amin'ireo mpivarotra ireo akanjo aloha no ahitana ireo fanafody vita amin'ny bois de rose, tsy mbola misy kosa ny orinasa manodina azy hatreto. Hatramin'ny fiandohany ity taona ity dia fitaranana telo no voarainy zandarmarim-pirenena ao amin'ny vondrony Miarinarivo Itasy, fitarainana moa izay mikasika ny fanapozonana kisoa sy ny fangalarana izany. Vokatry ny fanapozonana ny kisoa ataon'ny mpangalatra tsy atokisan'ny olona intsony ny henan-kisoa any amin'ny faritra Itasy iny. Noho izany nisy ny fionana teo amin'ireo rehetra voakasika ity olana ity momba ny henan-kisoa tsy merity atosika. Ilda Asinjo. Mpiombo kisoa ny 500 mahery ny mponina eto Imeritsy Atosika tamin'ny taona 2024. Ity commune ity no mamoaka ny 350 ny kisoa amidy eran'ny tsena Antananarivo ary mamatsy ihany koa ny 100 ny tsena eraky Madagasikara. 720 sy 4,4 nisan'ny kisoa tany antoerana tamin'io taona io raha ny atotanisa azo avy amin'ny fikarohan'ny mpianatra iray teo amin'ny sehatry ny fiompiana. Taona maro zao no nirongatra ny fangalarana kisoa. Efa saika niaran'izany avokoa ny mpiomby teto amin'ity commune Imeritsy Atosika ity. Nezao tamin'ny herintaona nefa nisy VR teto reny kisoa mitaisy. Dia tonga dia maty dia nitaovany sisa najanony zareo tao ambala. Dia ny zanany nisy kisoa mitaisy. Veratra amin'ny 4 ariary anoany ny mpiompy iray rehefa misy mamonina mangalatra ny kisoa iray ao ambala. 7 volana nefa ny fanalebiazana ny kisoa vao azo amidy izany tao anatin'ny taona farany. Niova ny fomba fangalaran'ireo mpanao ratsy ary efa miparitaka ihany koa izay fomba izay. Voalohany vaky vala fotsiny. Vakina amin'ny vala dia alaina ny kisoa. Tsondromina ny antsy ao am-pahatra ny kisoa. Izay aloha izany ny ankabetsahana. Fa tao anatin'ny 4 taona angamba izay eo tsy paza ny zala-pozina ny kisoa. Ary ny tena mampalahelo dia izao. Raha manana kisoa ray valy ianao atao hoe kisoa 20. Maty daholo ireo kisoa ireo fa ny ankiray ihany no alaina, ny ankiray ihany ny zakany. Raha ny fanazavana avy amin'ny mpitsabo biby, mitovy karazana amin'ny poizina famonoana ny alika fampiasan'ny tanàna maro eto Madagasikara no fampiasan'ireo mpangalatra. Misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny olona mihinana ny hena maty ny fitelemana izany pozina izany. Antony mahatonga ny fandraisana fepetra amin'ny fitsiriana entitra ireo hena tonga eny ambony talatalana amidy. Dia misy sertifika sanitera manamarina fahasalama le kisoa omenay mpiasan'ny fiompiana. Vokatry ny fitarainan'ireo mpiompy nisy androany ny atrikasa sy fiaonana natrehan'ireo voakasika mivantana tamin'ny tsiraraha ity tao amin'ny trampokon'olona tao Imeritsy Atosika. Paikady entina iady amin'io. Entina iady isorohana an'io mpangala kisoa, mpanapozina kisoa io. Zay le izy zay. Mba hahafahan'le vahoaka miaina fa mijaly olona fa mamelona kisoa ny ireo olona heritaona. Tsy ny kisoa ihany any atoerana no ahitana izay halatra izay fa lasibatra ihany koa ny omby amin'izao fotoana izao. Ny lehiben'ny faritra no nitarika izay fiaonana izay ary ny jerena indrindra ny fomba iarahana miasa amin'ny fanafoanana ny tsy fandriampahalemana no anton'izay. Mbola maro amin'ireo mpivarokena eto Antananarivo sy ny manodidina no tsy manara-dalàna na eo amin'ny antota-taratasy izany na amin'ny toerana fivarotana. Vokatry izany azo heverina fa maro ihany koa ny hena tsy azo antoka na tsy fantatra mazava tsara ny fiaviany. Antony namoahany faritra Analamanga ny lalàna manery ny mpivarotra rehetra amin'ny tokony ananana karatra mahamatianina ho entitra ny fanaramaso raha nambarany minisitry ny fiompiana. Mbola fanadihadiana nataony Ilda Asinjoiany. Tsy ny ministeran'ny fiompiana akory no manome ny fahazon-dalana hivarotra hena. Izandreo atota-taratasy ilaina amin'ny fivarotana hena no omendreo mpitsabo biby mpanaramaso ny famonoana sy ny fikarakarana ny hena mialohan'ny atongavany eny amin'ny latabatra mpivarotra hena. Tsy maintsy vita tampon, estampie le hena
vita fitsarana ara-dalàna dia misy taratasy miaraka aminy misy certificat d'origine de salubrité. Matetika ankoatra ny fitomboka hita eo amin'ny hena tsy misy mitazona ilay carnet sy taratasy nomen'ny vétérinaire ireo mpivarotra hena. Tsy manaraka ny hena foana angamba ilay carnet. Indraindray anay any an-tsena dia izy no teny fotsiny hoe amboambary fotsiny fa isy olona hoe andalo izy. Misy ny lalàna mifehy ny fivarotan-kena eto Madagasikara. Efa maro no mampiatra izany raha ny hita eny rehetra eny. Atao karony tsy maintsy fivarotan-kena. Ilaina zany tsy maintsy karô daholo mba hitsinjovana ny fahasalaman'ny olona. Na ny tena lôjika sy ny tokony izy raha sina vitrine. Zay ny tena norme fa iny io moa zany miankina amin'ny fahefan'ny tsirairay io. Ny fanarahana na tsy, ireo fenitra ireo no ahafahana manavaka amin'ny tompo-maso ny tsenan-kena manara-dalàna sy ny ara-pahasalamana sy ireo tsy manara-dalàna. Mbola maro ihany koa ireto farany eto amintsika saika isaky ny fokontany ary toerana tsy dia lavitra ny tsena loatra na ihany koa any anelakelan-trano no ahitana izany. Fantatry ny fokontany ny fisian'izy ireny amin'ny ankapobeny. Ary marina fa amin'ny toerana maro vitsivitsy ahitana an'ireny hoe mpivarotra taovan-kena sy ny sisa ireny misy ihany koa ireny dia tsy ara-dalàna dia izay ampandoavana atike. Ary zahay nefa dia miezaka foana ny mampirisika an'ireo olon'ireo ny anaovany ny ara-dalàna ny asany izay hita fa tsy dia mety loatra raha ohatra ara-pahasalamana no heverina. Androany nanambara ny ministra ny fiompiana fa tsy hijery fotsiny ireo tsy fanarahan-dalàna mikasika ny fivarotan-kena eto Madagasikara hoentitra arak'izany ny fanaraha-maso isaky ny ambaratonga. Andray fepetra entitra izahay amin'ireo mpivarokena na ny abattoir na ny mpitandro filaminana sy ny ranondalovana na ny vétérinaire na ny inspecteur de viande dia ho arahana hoe atraiza ny lalana dia io tsy misy tsony hoe zay tsy nalala fa dia arahana arak'izay dia izay amin'ny circuit izay misy an'izay dia andraisana fepetra daholo. Araka ny didim-pitondrana navoaka ny faritra Analamanga izay mandrindra ny fivarotan-kena, tsy maintsy apetraka atoato ny karatra mahamatianina ireo mpivarotra hena, mpamongady, mpanjara fa indrindra ireo mpanondrana. Ahafahana manafoana ny mpivarotra tsy ara-dalàna izany raha ny fanazavana azo. Araka io voalazan'ny didim-panjakana ihany koa, ray alina ariary hatramin'ny 4 alina ariary ny lamanjy alohan'ireo mpivarokena tsy ara-dalàna. Lafi ny mitsabo ny aretin'ny vona ilay antsoina hoe insuffisance rénale manodidina ny 9 ka hatramin'ny 7 euro no manao ny grefy vo any Frantsa. Aretina pahazo ny olona maro eto amintsika nefa izy io tsy mbola misy ny toeram-pitsabony ahafahana manodidina vo eto Madagasikara raha ny vaovao voaray. Arovetrany any fanadihadiana. Ny 10 isan-jaton'ny antony mety mahatonga ny insuffisance rénale dia avy amin'ny fiakaran-tosidra sy ny diabeta avokoa. Ny ankoatr'ireo dia avy amin'ny fisotroana zavatra tsy voalanjalanja. Anisan'ny fikarakarana azo atao ny fandanjalanjana ny sakafo hohanina. Voakasika izany ny sira, ny siramamy ary matavy sy ny menaka ary ihany koa ny tambavy izay voalaza fa manimba sy mankarary. Misy mahita tombontsoa amin'itony tambavy itony anefa. Ahitana karazany maromaro ny tambavy ka ny ravitsara, ny katrafay ary ny aferotany no tena amidy sy sotroin'ny olona. Isan'izany ity rangahy ity. Teo amin'ny 4 taona, teo amin'ny 20-30 dia efa nanomboka ny soa. Dia nahitako fahafinaretana io zao 10-20 taona zao nefa raha olona hafahafa notra azo fa mitsaraiko na tsy hafa mihitsy. Tsy ny olon-drehetra nefa no toan'ity raim-pianakaviana ity fa maro no marary vo ary isan'ny aretina mora mahafaty indrindra izany. Fitsaboana ny vo amin'ny alalan'ny dialyzy no efa misy vitsivitsy eto amintsika hatramin'ny taona 577. Fito ny isan'ny toeram-pitsaboana ahafahana manao izany ary eto andrenivohitra ny ankamaroany. Manodidina ny 2 hetsy ariary ka hatramin'ny 10 hetsy ariary ny fitsaboana indray mandeha. Sarotra nefa ny mitsabo ny aretin'ny vo amin'ity fomba ity satria tsy maintsy averina in-telo isan-kerinandro ny fitsaboana ary atao mandavan-taona. Ny fandidiana na ny fanaovana grefy ny vo no haingana sy mahomby indrindra amin'ny fitsaboana. Amin'ny ankapobeny misy karazany roa ny fitsaboana azy. Ny ray ny voalohany ilay atao hoe dialyzy dia ny faharoa izay fitsaboana idéal raha zao atao amin'izay dia atao hoe grefy na transplantation rénale. Zay moa no antony izay ivoren'ny société savante anankiray eto Madagasikara dia ny société malgache de néphrologie zany izay efa tao anatin'ny 2-3 taona zay tato ato no
nijery manokana izay ahafahana mametraka ny greffe na transplantation rénale eto Madagasikara. Sarotra treto ny fametrahana ny toerana ahafahana mandidony fo. Mbola any ivelany avokoa ny akamaroan'ny olona no entina didina. Lafa nefa ny manao izany fandidiana izany, manodidina ny 4,000 ka hatramin'ny 7,000 ny manao izany raha any Frantsa, raha toa ka 2,400 izany any Inde. Efa manana mpitsabo ampolony maro ny eto amintsika, saingy noho ny tsy fisian'ny toerana sy fitaovana enti-miasa dia any ivelany no atao ny fandidiana. Ny anton'izao fivoriana ataona izao mijery amin'ny antsipriany hoe inona avy ireo fitaovana ilaitsika anatanterahana ny greffe rénale eto Madagasikara zany. Fa ny akabeazan'ny analyse zany amin'ny laboratoire dia efa misy eto amintsika daholo, fa réactif vitsivitsy angamba mety mbola farany. Dia izay tena sarotra indrindra dia raha miasa amin'ny partenaire zany izay akaiky indrindra dia ny ao la réunion zany. Eo amin'ny radio, eo amin'ny lafiny radio scanner efa misy eto amintsika daholo zany zavatra zany. Manimba ny voany fisotroana sy fihinanana zavatra rehetra tsy voalanjalanja. Raha ny nambaran'ireo mpitsabo, ny fisotroana rano madio dia efa ampy hanadiovana ny any anaty rehetra any. Eo ihany koa ny fanaovana fanatanjahantena. Ampatsahivana antsika hatrany moa fa nankalazaina omaly ny andro iraisam-pirenena amin'ny ady atao amin'ny aretin'ny voho. Fa eo amin'izay lafiny sosializa ihany dia nisahotaka indray ny teny amin'ny tsena Anosibe androany atoandro. Nisy ny fitsiriana nataony iraka avy amin'ny sampandrara misahana ny etra izay tsy mahazatra ny mpivarotra ka dia nampisy ny sahotaka teny atoerana androany. Nisy ny fifampiresahana ary nahato aloha ny fisafona mandra-piandry ny fivoriana ataony talata ho avy izao. Ilda Asinjo. Rehatra ity ivelan'ny Braontsena ny tabataba. Hatramin'ny omaly, nisy ny fitsiriana tampoka nataon'ny sampandrara misahana ny etra tamin'ny mpivarotra sasatsasany tao amin'ny tsenan'ny mpamongady ao Anosibe. Zavatra vaovao tamin'ireo mpivarotra izany nahatonga azy ireo nampiakapeo. Ho an'ireto mpivarotra reto tsy ny fisavana no mametraka olana fa ny fomba nentina nanao izany. Tondra gendarme izy manaraka azy dia ohatra marokoditra zany le vahoaka inona moa ny antony hitondrano-jareo an'ity gendarme zay olona tsy mangalatra tsy maninona. Raha misy an'izany ve tokony mba hisy ve mba misy huissier ve raha ohatra hoe volan'olona no savainy eo dia isainao eo. Tokony tsy hidiran'ny manam-pahefana hoe tsy foana mihitsy zany ny tsenana hoe hisavana izay vola lafo. Fa tokony mpisava-patanty zany zo mpisava-patanty misava-patantinay sy tanytitikanay fa complet zahay ety dia zavatra magaganay nefa mampalahelo fa samy mitsofoka anatin'ny tsena mpivarotra ny gendarme mitondra basy mihitsy ary mampitahotra mihitsy ny fisehony ety. Androany ihany koa nanapotsitra ny marary azy ny mpivarotra ary namoaka fa fomba fanao tsy mety ataon'ny eny anivon'ny sampandraran'ny etra. Le vola alohanay zany raha manteny amin'ny contribution mahamasina izay dia miakatra isan-taona le vola sainy aloha. Dia tsy arakaraka le tarify teneniny soratany any amin'le patatinay fa raha enina alina sy roa hetsy nasainy alohanay 5 alina sy 2 hetsy ny soratany any dia makay izany eo elanelam-bola amin'ny nanalina io. Manoloana ny sahotaka izay nateraka ity resaka ity androany, nidina teny an-toerana ny tompona andraikitra avy amin'ny sampandrarany etra ary nanazava ny antony fisavana tamin'ny mpivarotra. Naharitra ora iray mahery teo ny fionana. Dia inona daholo ny zavatra savainareo zany hoe misy kesy, misy taratasy dia teny ianao teo hoe misy lalàna miteny hoe afaka misava kesy ireo olona ireo. Inona le lalàna mamaritra an'izay? Ny lalàna dia ao anatin'ny code général des impôts mametraka hoe ny fahafahany tompona andraikitra mikirakira an'izay resaka etra zay mijery ny resaka kesy na ny resaka banque na ny resaka stock izay misy amin'ireny mpivarotra ireny satria fehezin'ny lalàna reny asa reny dia dikan'izany dia tsy maintsy mbajerena koa. Le izy tsy voatery hoe ny fijerena anazy tsy voatery hoe ahatonga an'le hoe fakana vola amin'ny foana fa fahafantarana koa hoe sao dia mba be loatra ny vola alaina amin'ireny olona reny na koa kely loatra ny vola alaina amin'ireny olona manao asa ara-barotra reny. Araka ny fanazavana, iraka ofisialy avy amin'ny sampandrarany etra ireo nanao fidinana ifotony ireo. Mitondra taratasy ara-dalàna misy fitomboka sy sonino izany izy ireo. Tsy ho fanerenan'ny olona hanome vola no atao raha ny fanazavana azo hatrany fa ny fijerena ifotony ny fahamarinan'ny tatitra ataon'ny mpivarotra tsirairay. Ireto farany izay nilaza fa handray fepetra entitra ny talata ho avy izao ho fisintonana lakolosy.
tsy zakany ataon'ny mpiasany etra misava tiroara zavatra tsy tokony idirany dia amin'ny talata zany dia hidy manomboka maraina dia tsy voafetra le vidinaina roviana izay ny ivona roviana. Nanao fitokonana androany ny mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny EPP fiadanana tsy manaiky ny ampiasaina ny tany misy ny sekoly izy ireo raha ny fanazavana misy olona mitady amorona lalana ny tokotanin'ny sekoly rehefa avy nanorina trano izy ireo. Ary avy hatrany ny fanadihadiana natao. Tamin'ny fotoana fialan-tsasatra tamin'ny heritaona no nananganan'ny olona iray izay voalaza fa manambonina ambony ao anivon'ny fitsarana ity trano ity. Tafiditra ao anatin'ny faritry ny sekoly ny fanorenana raha nambaran'ny talian'ny EPP. Manana fahafahana manorina ara-dalàna ny trano nefa izy ary ny fanadihadiana. Manoloana izany efa indimy izay no nanao taratasy andravana ny trano ny sekoly saingy tsy nahazo valiteny. Ankehitriny angatahina ho atao lalana ihany koa ny tokotany misy ny trano mpiambina ny sekoly hatreny amin'ny vavahady. Raha ty zany trano gardien zany ty zao dia iny zany ho atao lalana iny zany io ry zany horavana ho ny tambory. Nisy ny taratasy avy amin'ny komuna nanome fampitandremana amin'ny tokony any esorana tsy misy atakandro ny trano hazo sy ny tamboho ary ny fanokafana ny lalana. Ity farany izay efa lalana hatramin'izay raha nitazana tao anatin'ilay fampitandremana avy amin'ny CEA antony ny fitokonana. Le rangahy zany ohatra miasa amin'ny tribonaly dia le raha matoa mpampianatra teto taloha dia izay no nahitany ny fika nazony ny tany io zany satria le izy ohatra ny hoe nasiana nikarakarain'zareo satria be da be ny olona nangataka ny tany io zany dia izy mpampianatra teto tamin'izany dia nasiany tale taloha teto hoe izy ny karakara azy kay zany nahodiny angamba tsy fantako matoa azony. Andrasana ny hevitry ny olona nanao fanorenana niezaka nanontany izy ireo izahay teto amin'ny kolo saingy hatreto mbola tsy naheno valiteny avy amin'ny tompon'ny trano ny orina. Raha ny fantatra nefa dia tsy hijanona intsony ny fitokonana manomboka amin'ny talata ho avy izao na izany azy nitoy ihany ny fianarana rehefa avy nitokona izy ireo androany maraina. Tokony efa iomana anova ny famandriana parkina manokana ireo manana izany ankehitriny laha ny andro amin'ity volana marsa ity ireo nalaina tamin'ny taona 13 sy 14. Etsy ankilan'izay sarotra ihany koa andreo manana fiara ny mitady ny parkina ankehitriny mindrana ny lalany mpandeha tongotra izy ireo amin'izany. Ny 20% ireo olona manana fiara ihany hatreto no manana garage asiana ny fiarany antony iray mahatonga ny fahatsetsemana ny lalan'izany ankehitriny. Ary avy hatrany ary ny fanadihadiana nataony Nandriana Rajanson. Ho an'Analakely manokana dia manodidina ny 5,000 sy 2 alina isan'andro no vola alohan'ny mpiandrim-pandrakirana amin'ny fiadidiana ny tanàna. Rehefa tena dinihana nefa tokony avo efatreny na enina eny any ho any zany raha oharina amin'ny isan'ny fiara miditra eto isan'andro ho an'ny parkina Andoavam-bola izay. Efa isisihana sy iadivana ny toerana fantany vao misy miala. 30 hatramin'ny 40 eo ny fiara miditra eto amin'ny sektora isan'ity lehilahy ity ankoatra ny tsy andrasan'ny vola. Amin'ny alarobia, laty isika latsinainy, vitsy ny tôbila makativa rehefa miditra ny larobia ariva tsy mianatra mpianatra, laka misy isika zoma ohatran'izao dia hita hoe misy tôbila tonga, betsaka. Tsy eo zany presque betsaka eo amin'ilay 3 andro miembotriny. Na eo azy izany dia misy amin'ireo olona mametraka fiara ity no manararoatra tsy mandoha vola amin'ny mpiandrim-parkina ankoatra ireo mini tsy mandoha vola izay 200 ariary isaky ny ora iray dia misy ny manararoatra. Tena olana misy ety amin'ilay parkina zany dia le avandra sy le décotage le fariparitra sasany lefa zatra ela tety zany dia ohatrany hoe manao tsinitsinina le boakely miasa zany fa ohatrany hoe manao tsinjifa lavy zany dia tsy malohan'le sarana dalàna fa taime dia mame tsy taime dia tsy ame dia raha olana ho an'le boakely nefa le boakely miasa ty manao versement no tsy zay. Rehefa nisaina dia amanjato ny isan'ireo fiara amidy, fiara manao décotage eto Analakely rehefa atambatra, izany hoe misy manodidina ny 2 alina ariary isan'andro izay no efa tsy azon'ny komina raha toa ka tsy mandoha avokoa ireo voalaza teo ireo. Etsy ankilany raha nitazana tetỳ an-toerana dia amin'ny sisiny lalina no ametrahan'ny taksi ny fiarany. Mandoha vola amin'ny komina izy ireo satria tsy nahazo valiteny izahay. Miandry kilona tsy mety fa raha hoe mijanona kely vetivety misy hoe resaka client na ohatran'izay. Misy ray isaky ny sekteur ny mpiandry fiara eto Analakely. Efa manao izay ho afany amin'ny fanaraha-maso anefa izy ireo. Ty ticket ty zany dia mandeha par numéro izy ty. Dia ny
numéro zany zay lany androany misy fiafarany dia ohatra zany miafara amin'ny 150 izy androany dia manomboka 150 indray rapitso zay indray zany départ rapitso dia zay lany eo dia arakarak'izay zany le versement ataona eto zany. Ho an'ireo parking réservé kosa indray dia nanazava ny commune Antananarivo androany fa misy hatrany ny fanamafisana ny fangatahana isan-taona. Ho an'ny taona 2024 dia amin'ny volana marsa ho avy izao no farany fanaovana izay renouvellement izay. Efa tsy manao an'izay zany ianao dia afaka omeny ny fiadidinan Antananarivo ho lafo izay mangataka ilay toerana. Ny etra moa zany fampanofana azy dia tsy dinakatra firy tamin'ny taona ity fa mbola mijanona eo amin'ny enety ariary isan-taona ny toerana iray. Mbola maro araka izany ireo parking réservé eto Analakely no tsy nasipanavaozana tany amin'ny commune. Mitondra ny laharana misy ny taona 2024 ny famantarana parking réservé ampiasaina. Raha dinihana araka izany dia tokony hampidi-bola betsaka ho an'ny fiadidinan'ny tanàna ny fisian'ny parking eto Andrenivohitra raha noraisina ohatra Analakely. Nitranganina loza matsiravina indray androany hariva tokony tamin'ny 5 ora tetsy Antanety be, olona 9 no voadona ny taxi be Anivato naratra mafy avokoa moa izy ireo ary misy ahina mihitsy ny ainy. Mpianatra ny rafy niaraka tamin'ny mpitsena ireo voadona ireo avy hatrany dia nentina teny amin'ny hôpitaly Ambobao sy Mandrosoa ireto olona naratra ireo. Ny atsiprian'izay ary miaraka amin'ny Gaëtan Andriatsilavo. Nipaoka olona 9 mianaka ity taxi be Anivato ity io hariva io. Olona avy niantsena mpianatra ireo voadona ireo raha ny filazany ny nanatro maso. Zany roa mianaka le zazakely maty sur place roa taona eo ngamany iny zaza iny dia le mamany ny tanany zany ny olona be ohatr'izao foto be dia izy mbola maratra any aloha nentina any. Teto vehivavy iray mitondra kitapo avy nitsena mpianatra anankiroa ka le vehivavy koa naratra le teto fa mbola tafatsangana izy tsy naninona fa le zazakely tsy haiko na maty le ray aloha fa le ray mbola mitomany be zay le izy. Mafy ny fifandonana raha ny zava-nisy teto no jerena. 50 metatra miala ny toerana na voadona ireo olona ireo vao tafajanony ilay fiara. Porofon'izany ity kiraro ny ankizy ity. Ny ilany tafajanony eo ambony fiara, ny ilany kosa teo amin'ilay toerana na voadona azy. Nisy Toyota Yaris iny efa traviziny nanomboka nakadovaton'olona dia pasy tomobile mavomavo teo dia tonga teto amin'ity vivasy ity izy tokony mba nijanona tao aorianan'ilay taxi be sy problème teva zay fa tsy dia pasy tsony fa tia no mipontsaka tampoka avaty avany aville dia niala tamin'izay ity dia voafoaka moa tsy nisy anankiroa sa telo tsy haiko tsara dia lasa amin'izay izy dia ankizy ny apita mpianatra teto ny tsatsany anona teo zany zay Toyota Yaris zay satria mba tokony aty amin'ny droite aty izy taty izy nandeha dia nidepaseny daholo tomobile efa mavomavo iny dia tetoko izy mbola nidepasy any dia tia niala dia voafoaka daholo le anona teo. Manoloana izany milaza ihany koa ny olona sasany fa zatra mandeha mafy ireo mpamily taxi be ireo any ka tsy hitantsony izay atao rehefa sendra ny tampoka. Nanana tety fa ny tonga dia fahitako azy raha nananatraika efa le soferan'le sprinter azonareo dia tsisy andriny accident reny fa za matsapa tsy mbola voafetsika gasy mihitsy le sprinter zao matsy ny teneniko anareo an'izany ekeko fa nisy tobile kely nidepa le teto amin'ity anyity zany hoe nisy tobile ny depa zao dia niala an'iny le dala fa tonga dia jaune tôlery azonao fa raha normal zany raha hoe sofera favy tokony mba hoe misy clibre ny nampalahelo tamin'ity loza ity ihany koa dia ny fahasarotany fitadiavana fiara hitondra ireo marary eny amin'ny hôpitaly. Fiara maro no nisakanan'ny fokon'olona saingy minitsy mijery daholo izy ireny. Fampatsihivana no amerenana ny hoe enjeny lalàna ary mahavoasazy ny tsy fandraisana andraikitra toy izany, indrindra fa manoloana ny ain'olona maratra mafy sy ambavahoana tahaka ny nitranga teto. Maro ireo mponina tety no nilaza fa kely ny herjika, mbola avelona ny iray amin'ireo ankizy izay tena voadona mafy. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena, ivitoeram-piofanana ho an'ny ankizy latsaky ny 7 ka hatramin'ny 12 taona no tanjona amin'ity sekoly ny baolina kitra etsy amin'ny AS Saint-Michel Aparbe ity. Feno ny fampianarana ho an'ireo mpianatra satria nikita ny baolina kitra eto Madagasikara no mampianatra azy ireo tsy iza izany fa Andriamiarinosy Augustin fantatra amin'ny solona anarana hoe Baovola. Fanadadiana nataony Marjona.
Sambany eo amin'ny tantaran'ny AS Semisel no anangana itoeram-piofanana ho an'ny baolina kitra. Fifanjopijery sy hevitra teo amin'ny Augustin Bovola, mpilalao ny AS Semisel fahiny, sy ny mopera Razafindramavo Celestin, talehan'ny fanatanjahantena ao anivon'ny ety sekoly anisan'ny goavana eto Madagasikara ety no nanganana izao ifitoerana ho an'ny baolina kitra miainga ifotony izao. Ny antony nanangana an'ilay hoe centre école de foot eto amin'ny collège Saint-Michel mba anabeazan'ireto zaza reto tanora reto ankizy reto anana atao hoe fahaizana manao baolina kitra aloha. Ary indrindra hoe mba tena tanjona avidavitra dia hoe mba ivoaran'ny ny foty malagasy ny lalao baolina kitra zany malagasy mba hivoatra. Dia atraty amin'ny majinika mihitsy izay no hoe manomboka n'izy io mba ahafahany ankizy farafarasiny hoe mana 3 taona, 4 taona, 5 taona manao football mba ahafahany tena beloko kaorinan'izay. Nambarany Augustin fa amelona sy ikolokolo ary anome ny sehatry ny toeran'ny baolina kitra eto Madagasikara ny tanjona apetrany amin'izao indray mitoraka izao satria dia hita fa marary tokoa ny baolina kitra eto Madagasikara. Ka izy ty manko zao efa le fitiavana an'le baolina anao za teto baolina teto anao zany zay dia amin'izao misy vokany tsara mihitsy, misy vokany satria mikarakara toe-batana, mikarakara toe-tsaina, mikarakara toe-panahy, rehetrarehetra mihitsy. Namana miaraka anao baolina amiko ny entraîneur dia manontany hoe finareo hoe misy fédération any aminareo. Mafy me zany, marian zany. Misy baolina ve ny aminareo, mba misy fédération aminareo. Tsy mandeha baolina eto. Malahelo zao. Zava-dehibe eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra izay miainga any ampianarana ny famolavolana sy ny fahazoam-bokatra. Araka ny teny filamatry ny ivitoeram-piofanana ny hoe miorom-paka anasoa olona ary izana ihany koa ny anaparitahana izany manerana ny faritra 20 misy eto Madagasikara. Fa vaovao mahakasika ilay fiaramanidina Boeing 777 any Airlines kosa no anoizantsika an'ity vaovao ity nanome tatitra moa ireo mpanao fanidadiana Amerikanina androany. Mbola afaka nisidina nandritra ny 4 ora ity fiaramanidina ity mialohany tsy nahitana azy intsony tamin'ny radar. Noho izany ahina ho aty amin'ny ranomasimbe Indiana no ny anjarany farany naniraka sampo sy fiaramanidina ny Amerikanina isafy sy anara-maso ny ranomasimbe Indiana. Firenena matanjaka telo no mifaninana amin'izao fotoana izao amin'ny fikarohana tsy iza izany fa Washington, Pekin ary Chine. Vavao aty Afrika kosa indray dia mirongatra ny aretiny abokana ao Mayotte ny tombo 240 ny isan'ireo olona tratra ny aretina abokana tamin'ny taona 2012 iny. Tao anatin'ny 7 taona izao nahitana trangana abokana 220 sy 300 ny tao atoerana. Nisy tamin'ireo marary ireo no azo ny aretina nandritra ny fivaniana ny tao Anjouan, Moï ary teto Madagasikara. Mbola mikasika andreo vaovao any ivelany kosa indray, zava-bita miavaka tahaka ny mahazatra antsika no amaranana ny fampahalalam-baovao ho amin'ny androany. Mitanisa baolina miemotra nefa miakatra ny tohatra ahafana mahazo ny amboarany zava-bita izany. Aravetrany ary ny Atsiprian'izay. Amin'ny fomba hoana no mba hiavana amin'ny samy mpilalao baolina kitra nahita hevitra hafakely ity teratany Alemana ity. Tsy kalaza amin'ny filalaovana baolina izy ary tsy mbola mpilalao matianina ihany koa saingy nahavita nanoratra ny anarany tao anatin'ny boky Guinness. Mitanisa baolina saingy miemotra. 20 no zanatohatra ny akarana dia efa nahazoana ny diplôma ny Guinness ity. 430 kosa nefa no vitany, 2 minitra no nomena azy. Baolina tahaka ny baolina rehetra ity tany sainy tamin'ny tongotra ity na ny lanjany na ny habeny. Fanontaniana maro no manitikitika ny saina mijery an'ity tovolahy ity eo aloha ny fahafantarana fa tsy mbola mpilalao matianina ity tovolahy ity na dia mpiambana amin'ny kluba iray antsoina hoe United Freestyler azy. Vao 17 taona i Marcel Gurk ka izy no zandry indrindra nandrafitra io ekipa io. Tsy dia mahagaga loatra ny fahaizany feno baolina noho izany. Ny mahavarina kosa dia nahitana an'ity hevitra ity. 14 taona izy no nilalao baolina no sady nianatra ihany koa saingy fanamby manokana napetrany hotratrariny ity nahazoany Guinness ity. Tsikaritra ihany koa fa noraisiny avokoa ny fitandremana rehetra tamin'ity fifanana ity. Lasa niova endrika ny filalaovan'ny baolina teto, lasa nilana aroloha izany, isan'ny naresy lahatra an'ireo mpitsara ihany koa io fivahana io.
Inona no mety olana tsy avy tanany tahaka izao eto amintsika raha ny fitiavana ny zanaka malagasy milalao baolina kitra. Isaky ny tany malalaka eto dia ahitana ankizy milalao baolina avokoa saingy tsy mbola ny akamaroan'izy ireny tafiditra amin'ireny kloba mpampianatra ao Matianina ireny. Ity zava-bitany Marcel Gurk ity izay azo ambara ihany koa fa vokatry ny nitaizana azy tao anatin'ny baolina kitra. Noho izany tsy azo andrakandramana loatra na dia azo ianarana azy. Sarotra raha teo ny ahitana tohatra goavambe tahaka ny tiakaran'ny tanisa baolina ety raha eto amintsika. Raha tsy hoe hiandry ny totobatina Tananarena sy ny totobatina Ambondrona tsy ho be mpampiasa intsony angamba. Ny fitandremana mety ho fianjarana mbola manga ny fotsiny, tsy maintsy ilana fanazarantena sy fizarana ihany koa izany. Tapitra ny fampahalam-baovao amin'ny androany misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Asaina trano moa ianao anaraka ny toy ny fandaharana eto amin'ny Cool TV. Veloma tompoko. Asep Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salantsalany dia nanolotra anao ny vaovao. Tianao atao hoe dalina sany platy kabone madio mora diovina satria namboarina manokana ty kabone dalina sany platy ty hanamora ny fandehanany loto ho anapita tafika siny manodidina anosy zato feno arivo ambavady tokana sisisa efa tonga eto aminareo ny kabone madio manatona anyreto toeram-pivarotana ireto. Kabone madio misy karazany hafa maro isafidianana. Za yahay tapao ny hevitra raha te ho lasa millionnaire. Excellence Beauté Formation ouvre son salon de beauté. Salon de beauté Excellence, situé à Nalamainsi, coiffure, esthétique. Malalatine et son équipe vous accueillent. Excellence Beauté à Nalamainsi, une valeur sûre. Une valeur sûre.